Efa tokony akarina an-tanety ny lakana sy ny baka, efa tokony manomana tahirin-tsakafo maharitra andro vitsivitsy manangona vato aharatra ho an'ny jiro fanao paosy sy labozia, mamindra amin'ny toerana azo antoka ny biby fiompy na koa manara-maso ny zaza sy ny tanora mamonjy ny toerana efa voahomana raha tsy azo antoka ny fonenany ireo olona any amin'ny faritra diana sy Sava. Ireo no isan'ny fepetra tokony horentina satria efa niakatra ho mavo ny filazana loza ho an'ireo faritra roa ireo. Manoloana ny fanantonan'ilay rivodoza Dikeledi nitombohery ka lasa forte tempête tropicale ety Androratsy ity ka tamin'ny 7 ora maraina teo dia tany amin'ny 727 kilometatra atsinanan'ny Sambava no nisy ny fobeny tombanana hiditra an-tanety any amin'ny tapany avaratra atsinanan'ny nosy i Dikeledi raha ampito sabotsialina eo anelanelan'i Tsiranana sy Sambava amin'ny herin'ny cyclone tropical na rivodoza mahery. Mbola mitoetra hatrany ny filazana lozo amin'ny loko maitso ho an'ny faritra Ambatsoa Sofia Arboeny. Olona miisa efatra no voasambotra ny officier de police judiciaire au niveau fitalevam-paritra Anosy ny 7 janoary 2024 vokatry ny fandoroana ala tao Emananaka fokotany Ambaniala commune Ampahaina Ampona ao amin'ny faritra Anosy araka ny tatitra avy amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy ny 8 janoary 2024 teo ihany koa dia olona miisa enina no efa voasambotra tao amin'ny commune Ankaramena faritra Anosy tomponantoka tamin'ny fanaovana tavy tao amin'ny faritra rovana Handoahela ka niteraka ny firehetan'ny ala. Fantatra ihany koa ny ministera fa olona iray izay voaroroy fototry ny doro ala tao amin'ny faritra rovana Manombo ao farafangana no efa tratra ka natolotra ny fitsarana ho malalaka misy araka ny tatitra avy amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy hatrany. Doro ala ninina natao no hampangana ity farany. Ho Ampiasaina hikojakojana ny zaridainan'Ambohijatovo ny vola rehetra azo teny an-toerana nandritra ny fety Noely sy ny fety ny farantaona araka ny nambaran'ny commune an-Tananarivo renivohitra. Isan'ny asa atao amin'izany ny fanamafisana ny grille de protection ny fanampiana toerana fivoahana ny fampidirana ireo zavamaniry tsy fahita raha tsy eto amintsika. Tanjona moa dia mba hanaraka ny fenitra iraisam-pirenena amin'ny zaridaina ity toerana fialana voly ity. Androany zoma teo anelanelan'i 12 ratoandro ka hatramin'ny 2 ora folakandro dia tapaka ny fifamoivoizana teo amin'ny lalam-pirenena faharoa araka ny fanazavan'ny ministeran'ny ASA VAVENTY noho ny fanapohana vato izay tafiditra ao amin'ny asa fanamboarana ity lalam-pirenena ity no antony fanapahana ny famoivoizana eo anelanelan'ny point kilométrique 61 sy ny point kilométrique 63 plus 500 no misy izany fanapahan-dalana izany izay mbola hitohy ny talata 14 janoary, ny zoma 17 janoary, ny talata 1 janoary ary ny zoma 4 janoary amreo ora ireo ihany. Manamarika ministera fa tsy misy lalam-piviliana azo ifamoivoizana mandritra io fotoam-panana poahana vato io ka mila manaraka ny toromarika apetraka eny an-toerana ireo mpampiasa lalana. Fa eo amin'izay asa vaventy izay hatrany dia efa manomboka ny fanamboarana ny ampahan-dalana eny Ambatoroka makany Ambohipoka hatrany Ambolokandrana amin'ny lalana eto Antananarivo renivohitra araka ny tatitra avy amin'ny ministeran'ny asa vaventy hatrany androany zoma manomboka eo Ambatoroka Ambohipo eo amin'ny 3 chemin ny ampahan'ny voalohany mihazo ny tsena sy ny arébus 64 ny ampahan'ny faharoa kosa makany Ambolokandrana ka hatreo amin'ny fivilin-dalana Tsahamamy amin'izany fanamboarana izany. Asa fanalana ireo akora ratsy amin'ny arabena sy scarification sy fanaovana ireo sosotra fototra na mise en œuvre de couche de base no tanterahin'ny orinasa Kolasa ankehitriny. Vinavinaina ho vita ny volana febroary 2024 ity asa ity.